Ao anatin'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao ihany moa Fivoriana andiany 5 notanterahan'ny PAMRO na ny Pan African Medis Rasearch na ny fikarohana mahakasika ny fampahalalam-baovao aty amin'ny faritra Afrika. Ny lohahevitra raisina mandritra ny fiaonana moa dia ny hoe Africa Rising, the role of media audience research in emerging markets, izany hoe ny fivoara ny faritra afrikana ny anjara asan'ny fampitam-baovao amin'ny fitrandrahana lalam-barotra. Natomboka omaly 5 aogositra ary farina 7 zao ny Fivoriana andiany 15 ny PAMRO izay niarahana tamin'ny continental outdoor media izay ivondronan'ireo mpanao takela-by mpamantarana dokam-barotra aty Afrika Atsimo ary ahitana firenena 20 avy amin'ny faritra Afrika Australia. Araka ny efa fantatra dia Fivoriana efa fanao isa-taona izao tanterahana izao izay nisafidianina Madagasikara ny anatanterahana azy. PAMRO zany Pan African Medis Organization Research en fait en Afrique du Sud zareo basé c'est zareo dédié à études et recherches sur les médias. C'est isa-taona zareo organiser conférence annuelle zany pour toute l'Afrique satria ny zavatra iasana ny Afrika iray manontolo dia tamin'ity zareo teto Madagasikara nanao an'io izy. Zany hoe ny tena objectif amin'ny PAMRO zany ahafahana manana ina moa fiteny zany données harmonisées mialatsiny amin'ny teny français manana données harmonisées par rapport amin'ny recherche média ohatra hoe ny télé, ny internet, ny gazety, ny affichage outdoor. Dia ny objectif an'ity zany les conférences annuelles maromaro ny pays tonga eto misy avy any Kenya, Angola, Afrique du Sud, ny conférencier tonga avy any Angleterre dia tafahoana eto daholo zany sady efa misy interaction sy connexion na ny participant na ny conférencier. 30 ireo mpandray anjara nandritra ny fiaonana izay ahitanan'ireo avy amin'ny République Tchèque, Ghana, Kenya, Pays-Bas, Nigeria, Suisse, Royaume-Uni ary avy amin'ny faritra Afrika Atsimo. Ny alarobia kosa dia izy ny fanofana amin'ireo fandalina mahakasika ireo fampahalalam-baovao izay arahana amin'ireo olona voakasika amin'ity sehatra ity ary anasana ireo mpianatra liana amin'izany. Marina fa maimaim-poana ny fiofanana. Amin'ny fotoana io ihany koa ny fampizarana ireo karazana olana izay matetika sidraina amin'ity sehatra ity ka amin'ny alalan'izany no ahafahana mamoaka ireo fepetra tsara raisiny.